tsy marina ny filazana fa isy ny fanasana manokana. Ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay ho avy eto Madagasikara rahampitso eny na ihany koa ny finiavana anasa azy ao anatin'ny concertation nationale izay kasain'ny vahoaka malagasy ho tanterahana eto Madagasikara. Dia mazava fa tsy avy amin'izy efatra amin'ny rahalahy fa olona iray mpikambana birao mandrafitra ny FFKM no nanana ny finiavana sy ny fikasana izay tamin'ny anaran'ny tenany manokana sy finiavana avy amin'ny manokana an'izany resaka sy fanasana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ody eto an-tanindrazana izany. Voaray ihany koa ny faneho-kevitry ny Madagasikara zay tena enjana lohanao récupération. Hita hoe mpikabary maro ny ary mpanao gazety malama de malama fanaovana récupération satria mainy endimboanjinao rehefa nahita an'ilay tanora sy ny olona naneho hevitra de hoe tsy PFFKM mikarakara fa lasa ny gouvernement de refondation nationale on joue pas avec les mots monsieur Gaskara. Enao mpikabary za mpanao heviteny misy natao hoe la danse des mots aza manao jeu sémantique mazava ny teninareo napetraka amin'ny FFKM ny fikarakarana ny izy de rehefa mamay le zavatra dia anaovana glissement na sémantique le izy de aveo de lazara hoe mbola ho avy ny fiangonana zandry no avy ny silamo manao clin d'œil nareo satria miakatra feo tsy le hoe ho avy anatrika ny concertation fa co-organisateur aza odina le resaka co-organisateur zay le izy mba hatonga n'io zavatra io ho transparent sy inclusif. Sarotra be ve ny mandika an'izany sa mila conférence de presse be dehibe indray mba afana mipasopasoka dony. Tsy haiko anareo olo sasany fa ialako tsiny fa za tsy haiko ino raha ilaigna FFKM ty. Miala tsiny fa tsy haiko ino raha ilaigna FFKM amin'ny firenena ty. Za tsisy problème ro mivavy. Iro magnano fivavagnandro Jesosy, tsisy problème. Fa ino zegny le raha idirany FFKM amin'ny firenena. Hoe amezagna andraikitra iro no iandraikitry ny concertation. Za efa gagagaga tamin'ny colonel Mikael nivolagna zegny tamin'ny voalohany fa nono hoe bon atokisanay zegny colonel Mikael bon ambila iro agnano stratégie ndro. Fa ny tegna marigny raha aminaka manokana tsy haiko ino raha ilagna ireo labo amin'ny firenena ty. Ireo io fa misolelaka fitondragna fo depuis sady fitondragna koa misolelaka ireo. Ialagna tsiny fa zegny fahitako izy. Rango efa hela FFKM fo. Ry avako aby anareo amin'ny fitondragna. Zahay agny amin'ny fatroko ny zalamba misy olo misy jere. Na tsy mpitondra fivavahagna fa agny zalamba misy olo misy jere. Misy andriana aminay agny, misy ampanjaka aminay agny. Ireo zegny ma tsy mba afaka ampidirigna amin'io fiandraiketana io concertation nationale. Maro kony koa zala amin'ny resaka musulman misy mpitondra fivavahagna amin'ny resaka musulman. Karaha ireo amin'ny FFKM ireo efa day aby igny fo tsy haiko ino raha ilagna ireo laby igny zegny andeha iandraikitry firenena. Io koa mbola misy moment koa ireo andeha agnafiky Andry Rajoelina zay koa. Zala mba olo misy jery tsara bika nareo FFKM, misy jery anareo. De toute façon boka nareo tsisy raha ilaigna nareo za satria nitologna olo anareo tsy hita. Vita fitoloagna hegna nareo minehine avy boka hagny andeha hoe nandresy zay nefa mbola teo i Andry Rajoelina igny koa nareo mandeha misolelaka ndraiky i Andry Rajoelina à chaque fois fitondragna io zegny FFKM tsy manjary aby ty io fo ireo. Désolé za tellement za mahinihiny tsy avanareo baka maty tamin'ny fitondragnan'ny Andry Rajoelina de avy nareo andeha agnafiky Andry Rajoelina. Tsy avanareo ny maty. Izy koa karaha zegny basa aloha feky anareo gadregna miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Aminay agny koa zalamba misy olo misy jery koa mba mety atao aminazy. Managna mpanjaka Mbilobery misy ampanjaka. Karaha tsy jirenareo feky fa nareo amin'ny FFKM fo zegny magnano raha jiaby. Zaho za amin'ny fivavahagna nareo tsisy problème aminaka. Fa izy ampidirigna agnatin'ny firenena ty chaque fois fitondragna io heka nareo ndraiky soleladelaka nareo.
Manao an'ity zary zany a maheno an'ilay resabe vazavaza momba ny hoe fampihavana pirenena. Asesika mafy dia mafy ilay fampihavana pirenena, dia asesika mafy dia mafy koa ny lazaina fa hoe manam-pahaizana amin'ny fikarakarana fakana hevi-bahoaka. Matezitra be ilay izy. Za zany dia miantso an'izay amin'izay da miverena an-dalambe ilay reto a. Miverena an-dalambe fa tsy makaiza ilay hetsika. Resaka fitadiavam-bola sy fitadiavan-tseza nataon'ny mpanao politika toy ny mahazatra. Tianao izao daholo ny hiverina ao anatin'ilay hetsika. Tianao izao izay tsy nitondra ninina teto amin'ny tany sy ny firenena. Dia mbola izay ihany no atao. Tsy arotra zaraiko ambadika ao. Hoy sisy lolo. Aza-tsahoany lahy le tsy ao le ry. Aza-tsahoany lahy fa fantatro daholo izany cause izany. Olona tsy mitovy tsika. Ianao eny ambony fandriana, zahay ety ambony tany. Olona tsy mitovy tsika. Ialahy manan-karatra, izy tsy manan-karatra. Olona tsy mitovy tsika. Ialahy manana trano, izy tsy manana. Olona tsy mitovy tsika. Ialahy sapoky tany, izy sapokin'olona, izy tsisany. Satria izy tsy manana karatra, tsy manana kara-panondro, izy tsy manana taratasy fahaterahana. Dia mbola tohizina lahy getsiketsika maloto fa tsy mifototra hoe anangana firenena vanina. Hiverina anangana firenena vanina izay natao ireo fondation. Rehefa mbola tsy ao anatinareo izany le reto a, dia fandemetsaina ny rehetrarehetra. Fangoronam-bola ary fanaovana captation de l'État. Manao solobe a. Efa nitenenina hoe ok tsiry FFKM. Ok tsi. Napetraka madama ny maître Ragnanitra angamba ny fanontaniana hoe mba misy enquête de moralité ve le zavatra atao? Satria izay tena voizinao be izay. Inona ny enquête de moralité natao? Olona efa tsy manjary any amin'ny alehan'ny rehetrarehetra, tsy nitondra ninina ho an'ny firenena. Dia ndaondao ihany. Ka ny fototra ny filana tsy resahana. Naverina ilay tompon'andraikitry ny CENI izay nilaza hoe orereto a, doublant dia ny olona miteny hoe tsy doublant fotsiny fa triplant. Tsy triplant fotsiny fa mbola be dia be noho izany. Quadriplant tsy fantatra. Mampalahelo a. Misy olona mampiseho anao a kara-panondro. Natao tamin'ny photocopie. Dia inona makara-panondro an'izany? Dia kena. Dia mbola isosika hoe ndao. Firifiry no efa navoaka teto amin'ny Facebook. Ireo fokontany birao fifidianana, fokontany commune fantôme hatramin'ny district fantôme namoahana vola. Misy araka fiasany. Dia hoy aho hoe oka le reto a. Za zany dia momba n'ilay CNZ. Mila miverina an-dalambe angambany. Sanatriavina dia atsipy ny teny. Dia davinareo atao ohatra ny Haïti ve Madagasikara. Satria ny frantsay daholo ny ambadika izany. Mbola anaovako taratasy akoho. Ohatra ny taon-dasa sy tarona. Be dia be ny taritra nataony olona momba ny resaka hetsika tamin'ny 2024 e. Ny fanjevizeven'ny mpanao politika, ireo mpanao politika ireo ihany. Eraky ny Afrika. Vakivava daholo ny olona. Fa frantsay navoaka ny Patrick Rakotomalala ny tao ambadika izany rehetrarehetra izany. Dia mbola frantsay koa no manosika antsika menakavy amin'izao fotoana izao. Mba menatra ve tsika?
Rovina no afaka ijoro. Rovina no anana hoe zahay malagasy dia manana hevitra. Zahay malagasy dia mavita. Fa tsy miodikodina ambadika eo dia izay ny atao ihany teo aloha tsisy fivana. Hataboy e! Mila vola malagasy any amin'ny zavatra tena ilaina anaganana firenena vanina dia davina. Satria rehefa zavatra misy fahalovana, izay natosika ilay mpitondra amin'izao fotoana izao. Ireo olona ireo teneniko anareo, isaky manao an'io fivoriana sy etsiketsika io mandray vola, ary tsy vola kely fa vola be. Dia izay ihany no hay. Izay no tena hay dia izay no terenao atao. No soratako tombadika atao. Ty resaka ty angeto tsy voa izao e. Efa nanomboka tamin'ny 1991 sika no lasaka katerena noho ny resaka politika maloto. Noho ny tsy fisian'ny olona mpanao politika tompona andraikitra tena tompona andraikitra. Dia eo tsika. Efatra amin'ny 30 taona izany rehetrarehetra izany. Tsy mitsarotra me mahantra ilay firenena fa mbola milalova ilay mpanao politika any. Ombako mana nareo SNZ. Na naverina eny an-dalambe. Apoay. Makasitraka anareo SNZ dia makasitraka ny rehetrarehetra manomboka ny tena hoe misy zavatra tsy manjary eto e.